ny Tohivakan'ny Fahamarinana sy ny Fikambanan'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa Mamatonalina izao? Netsika ry havana hiara hivavaka. Andriamanitra rainay io misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao anay izay asehonao isan'andro isan'andro. Misaotra fa tombono anay tokoa ny afahanay mandre ny teninao satria te hamangy anay ianao. Te anitsy anay ianao, te hananatra anay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao mahery. Ny teninao tokoa Andriamanitra no mampahendry anay. Koa mitenena indray fa vonina ianao anao izay tompo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompona anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra izay banjintsika indray amin'ity anio ity dia ny hoe mifampitsinjo eo anivon'ny fiarahamonina. Ny tenin'Andriamanitra izay nanankinana an'izany dia arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 vakitsika manomboka eo amin'ny andininy 270 ka hatramin'ny andininy 770. Asan'ny apôstôly toko 2 ny andininy 270 ka hatramin'ny 770. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. Dia raiky tahotra ny olona rehetra teo ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Ary izay rehetra niny dia ny ray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary ny ray saina isan'andro izy ka nazoto nakeo an-kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao amin'ny trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olombonjena dia nampianarin'ny Tompo isan'andro ho isan'ireo. Raha mamaky an'io tenin'Andriamanitra io isika dia mampahatsiaro antsika tokoa ny amin'ny fomba fiainan'ny fiangonana voalohany. Rehefa avy nilatsaka ny fanahy masina izay fanomezana tsara indrindra nomen'i Jesosy Kristy Tompo ny mpianany, vita ny toriteny dia niorina ny fiangonana voalohany. Ny tsara marihana ihany koa dia ny hoe ny vanim-potoana izay niainan'izy ireo tamin'ny fiangonana voalohany indrindra tao Jerosalema manokana dia niaina tao anatin'ny olana ara-toe-karena. Izany hoe tena nandalo krizy ara-toe-karena ny tao Jerosalema tamin'ny vanim-potoana io, ary izay indrindra nahatonga nyity hoe nisy ny fiombonana tamin'ny fananana rehetra dia samy namidy izay ananan'ny olona dia natambatra izany ary nomena sy namatsiana an'ireo izay tsy manana. Amafisin'ny asan'ny apôstôly toko 4 izany any amin'ny andininy 270 ka hatramin'ny 770. Mifampitsinjo, izay ny lohahevitra izay voalahatra ho antsika amin'ity anio ity. Raha miresaka tsika hoe mifampitsinjo dia tonga dia mahatsiaro avy hatrany dia amin'ny fitiavan'Andriamanitra hatramin'ny nahariana izao tontolo izao. Tsy namorona ny olombelona Andriamanitra raha tsy efa vita rindra sy voalamina tsara izay rehetra mety ahafahan'ny Adama sy Eva, ilay olombelona voalohany izany, hiaina. Efa misy hevitra sahady izany hatramin'ny voalohany, hatramin'ny famoronana hoe Andriamanitra mitsinjo ny olony, Andriamanitra mitsinjo ny zavaboary izay noforoniny. Izany hoe raha lazaina teboka voalohany dia ny hoe Andriamanitra ray mpahary izao rehetra izao tamin'ny fitiavany lehibe no mitsinjo na hoe nanana izany fomba fitiavana mihevitra ny zavatra izay nohariana izany. Tao anatin'izany fitsinjovana izany Andriamanitra, ary nisan'ny toetran'Andriamanitra izany, ary Andriamanitra mihitsy tokoa dia fitiavana.
Ny fifampitsinjovana dia endrika anankiray fanehoana fitiavana. Dia raha mitsinjo izany Andriamanitra dia satria tiany ny olona dia omeny izay ilainy azy, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Hitantsika teo amin'ny tantara ao anatin'ny soratra masina, ao anatin'ny Baiboly, fa Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra dia mitsinjo ny olona, nitsinjo ireo olombofidiny izy, nitsinjo any Abrahama izy, nitsinjo ny Israely olona izay vahoaka nofidiany izy, ary hitantsika ihany koa fa Andriamanitra dia nitsinjo ny ory sy ny malahelo teo anivon'ny fiarahamonina. Tao amin'ny lalàna dia niteny mihitsy Andriamanitra, hitantsika izany any amin'ny Levitikosy 7:20, ny amin'ny tokony hifampitsinjovana eo anivon'ny fiarahamonina, ary ny namoronan'Andriamanitra ny lalàna raha teo nanomboka tamin'ny didy 10 sy ireo lalàna maro isan-karazany. Dia ny ao ambadik'io dia fitiavana isiany firindrana, isiany fifanajana, isiany fifankatiavana, ary indrindra isiany fifampitsinjovana eo anivon'ny fiarahamonina. Hatramin'izay izany Andriamanitra dia ao anatiny ny mijery hoe ahoana ny mahamety ny olona, ahoana ny mahamety ny tontolo izay noforoniny. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mitsinjo, Andriamanitra mamatsy. Raha hijery ny teboka faharoa isika, andraisantsika n'ilay tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly teo, dia fiainana izay nananan'i Jesosy Kristy, nananan'ny mpianany, ary irina hananany zanak'Andriamanitra izany ny fiainana ny amin'ny fifampitsinjovana. Araka ny nambara dia ilaina ny fifampitsinjovana satria vokatry ny fitiavana izany. Rehefa nisy olana raha toe-karena tao Jerosalema, tao aorian'ny latsahan'ny fanamasina, dia nanana izany firaisan-tsaina, fiombonana izany ny mpianatra sy ireo olona tao anivon'ny fiangonana tamin'ny voalohany. Inona ny antony? Mahafantatra izy manoloana ny olana sedraina dia ilaina ny fifanomezan-tanana, ilaina ny fifanohanana, ilaina ny fanehoana fa raha tia an'Andriamanitra isika dia tokony ho tiany namantsika tahaka ny tenantsika. Izany raha tao ny didy vaovao izay nitenen'i Jesosy Kristy, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ny faharoa tiavany namanao tahaka ny tenanao, izany hoe tsinjovo ny hafa eo anivon'ny fiarahamonina izay misy anao. Hitantsika fa fiainana nanana ny fiangonana voalohany izany, arak'izay nivakiantsika teo. Mitsinjo ny malahelo, manome izay ao anatin'ny filana. Raha ohatra ka resaka sakafo, resaka fanohanana sy famatsiana no resahantsika. Fa ny fifampitsinjovana ihany koa dia fanajana ny fahafahan'ny hafa, fanajana ny hafa amin'ny fomba maro isan-karazany. Rehefa miteny izany tsika hoe mitsinjo dia tena mijery ny maha olona manontolo mihitsiny, fa tsy ny resaka hoe sakafo hohanina fotsiny na ny rano hosotroana izany. Mitsinjo ny olona amin'ny maha izy azy, avela izy hivelatra amin'ny maha izy azy. Mitsinjo ny olona izay sahirana, ary izay no tena tiana hisariana antsika manoloana izao zava-mitranga lalovany firenentsika izao tontolo izao mihitsy aza izao. Misy ny olana raha toe-karena tahaka an'izay niainan'ny fiangonana voalohany tany Jerosalema. Manoloana ny faharotana amin'izao vaninandro iainantsika izao dia andao ho tsarovantsika ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra manome, ilay Andriamanitra manohana, ilay Andriamanitra mamatsy, ilay Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka. Inona no tiana ambara? Andaontsika akatahaka ireo olona tao anatin'ny soratra masina manoloana n'izao fahasarotana lalovana izao. Hitsinjo ny hafa. Hitantsika tamin'ny ao amin'ny tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly fa tena fiainan'ny kristianina izany hoe fitiavana izany, izany hoe manome ho an'ny hafa, mahafoy izay anananao, omena ny hafa izay tena mila an'izany. Jereo ve nge ny manodidina antsika amin'izao
betsaka ny tsy anasa, betsaka ihany koa ny tsy afaka mandoha fatrano, betsaka ny mandray atsasa-karama. Misy ara moa dia tena hoe very asa mihitsiny. Niova ny fiainan'ny olona amin'izao, tao lasa nena antra ny olona vokatry ny zava-misy izay arahantsika malala iainana. Fa eto indrindra ny antso atao amintsika hoe manahoana ny toe-poko manoloana an'ireny, manana ilay toe-pon'Andriamanitra miantra ny olona ve isika. Fa raha tsaroantsika ny zanak'Israely tany anefitra rehefa nona dia nangataka tamin'ny Mosesy izay hohaniny, nijery azy Andriamanitra, nitsinjo azy ireo Andriamanitra dia nandefa ny mana sy ny papelika. Toetra tsara laina tahaka izany. Andriamanitra raha teo araka ny voambarantsika dia nanao ny lalàna, Levitiko 7:7 hoe raha misy tonga ny andro famokarana ka mioto ny vokatra dia tsy tsiponina izay latsaka fa avela ireny ho an'ny malahelo sy ny vahiny. Fifampitsinjovana izay efa nitezan'Andriamanitra ny zanak'Israely ary tian'Andriamanitra ho sotoavina ho lalaintsika izany hoe tia dia mifampitsinjo izany. Ny kristianina koa nataon'Andriamanitra hifampitsinjo satria ny ohatra izay nataon'i Jesosy Kristy fony izy tetỳ ambonin'ny tany dia izao, rehefa avy nampianary ny tenin'Andriamanitra ny olona dia nomeny sakafo sahaza ho azy. Namoky olona tsy omby 5,000 Jesosy Kristy, namoky ny 4,000 Jesosy Kristy. Izany hoe tena Andriamanitra zanaka ihany koa dia manana fitiavana ny hafa, mitsinjo ny hafa, manao izay ahafahana manome mamatsy ny hafa ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Inona koa no hitantsika tamin'ireo kristianina voalohany, fantatsika ny amin'ny Dorkasy, Asan'ny Apôstôly 7:7 fa ny nampiavaka azy dia ny fiainany dia nahafantarany olona azy dia nanao asa sosy fiantrana. Ry kristianina aiza ho aiza tsika ina amin'izany, amin'izao vaninandro iainantsika izao, amin'izao taonjato iainantsika izao, amin'izao fahasarotana iainantsika izao, misokatra ve ny fonao manolotra ho an'ny hafa, sa sanatria mamihana satria matahotra hoe sao tsy ho ampy ny ahy. Fa Andriamanitra teo amin'ny tantarany zanak'olombelona dia tena hoe izay rehetra mahafoy, izany hoe mitsinjo ny hafa dia tena ho asoavin'Andriamanitra, androtsahan'Andriamanitra fitahiana mahatretrika ny fiainany. Tsy ataon'Andriamanitra orony zavatsoa izay olona tena manana fitiavana ka mitsinjo ny hafa. Hitantsika tao amin'ny tantara ihany koa fa betsaka ireo olona izay tena nahafoy, ary izany ny fiainan'ny fiangonana voalohany. Voatonona manokana ihany koa hitantsika tany amin'ny Asan'ny Apôstôly 4 ny amin'ny Barnabasy. Barnabasy izay nanana tany dia namidiny dia nomeny ny vola ahafahana mamatsy ny fiangonana, izany hoe ahafahana mifanohana eo anivon'ny fiangonana. Kristianina mifanohana, mifampitsinjo arak'izany no tena takindry izao vanim-potoana iainantsika izao. Izany hoe kristianina manana ny fitiavana. Ny fitiavana moa avaiza? Ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra. Ary raha tsy manantsika dia mahavariana ihany raha mitentsika hoe kristianina kanefa tsy misy hetsika mihitsy ataonao ho an'ny hafa manoloana izao fahasarotana iainan'ny firenena izao. Betsaka ny indray mandeha sisa ny sakafo raha mahitsy izany fa nefa kristianina tahaka anao ireny olona izay neverina hoe ohatra ny tokony nisy fidiram-bola kanefa noho ny fahasarotana lasa tsy misy. Izany hoe miantso antsika ny tenin'Andriamanitra anana ny fitiavana. Ny fitiavana dia vokatry ny fanahy masin'Andriamanitra. Izay manana ny fanahin'Andriamanitra dia manana ny fitiavana, ary tsy hihevitra ny tenany intsony izy fa hihevitra ny hafa ihany koa. Ahoana ilay fiheverana ny hafa? Amin'ny fanajana azy. Ahoana ny fiheverana ny hafa? Amin'ny fanekena maha izy azy. Ahoana ilay ny fiheverana ny hafa? Amin'ny fanomezana azy izay hitanao hoe filana eo amin'ny fiainany. Noho izany azavariana mijery tena, azavariana mieritreritra izay mety inona no ilaiko, inona ny provision tokony angoniko manoloana an'izao fahasarotana izao, fa mihevera kosa hoe ahoana ny ahafahako manampy ny hafa ao anatin'izao fahasarotana lalovan'ny firenena izao.
ry havana miantso antsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Manana fo mijery ny hafa. Mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Hoy ny epistily izay nisoratana ho an'ny mponina tao Filipi. Mangata amin'Andriamanitra menony anao ny fitiavana avy aminy. Ahafahanao manana fo tia manome, tia mizara, manohana mamatsy arak'izay anananao. Indraindray tsika tokoa ry havana rehefa mieritreritra hoe mamatsy, manohana, manome, dia miandro foana hoe mila manana be da be. Izay tiana hisariana an'saintsika androany ho fampiarana dia izao hoe arak'izay anananao no anomezo. Fa izay no akasitrahan'Andriamanitra ho anao. Ary tsarovy fa tsy nisy olona izay nahafoy nanome ozy ny soratra masina ka nahantra. Fa izay fatra pahihatra dia tsy mahita ny fahasoavana izay tian'Andriamanitra omena azy raha teo. Manana vary ianao, zarao izay anananao. Manana siramamy ianao, zarao izay anananao. Manana tenin'Andriamanitra ianao hampaherezana ny hafa, zarao. Mba hahafahany manana fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Inona ny fampiarana? Ety am-pamaranana. Ety am-pamaranana ry havana dia entanina isika. Kristiana ao. Jesosy Kristy ho tompo sy monjy. Izany hoe nandray ny fanahy masina. Meteza ho feno ny vokatry ny fanahy indray. Kristiana mpitondra fanantenana satria izara fitiavana amin'ny manodidina. Izara fahasoavana ho an'ny hafa. Satria tsarovy fa ny fisianao kristiana eo anivon'ny fiarahamonina dia tokony ho fitahiana ho an'ny hafa. Hitondra fahasoavana ho an'ny hafa, hitondra fanavozana eo anivon'ny fiarahamonina. Fa raha tsy izany raha ny sira ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy. Dia izao hoe nalaza Mère Teresa, malaza eto amin'ny firenentsika Père Pedro, fa mila anao kristianina velona amin'izao taonjato izao hitsangana aneho fitiavana ho an'ny manodidina anao. Fa tena mila fanampiana, mila fifampitsinjovana, indrindra amin'ny lafiny fivelomana ny fiarahamonina iainantsika izao. Koa dia mahereza indrindra mahita fifaliana amin'izany fanomezana izany, fa ho hitanao fa ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany tena hanenika anao ao anatin'ny androm-piainanao. Mazotoa mizara, mazotoa mitia ny hafa, fa tena tsy ho lany ritra izany, ary tsy ho foana izany fifaliana, tsy ho foana izany ny vokatra izay ho raisinao ao anatin'izany fahazotoana manome ho an'ny hafa sy mitsinjo ho an'ny hafa izany. Ho an'Andriamanitra voninahitra, fa ho antsika kosa ny fiadanany, mitoera mandrakariva ao amin'ny fitiavan'ny Tompo. Raha eo misaotra anao izay fa tsy hafeninao aminay ny sitraponao, dia ny hitiavanay ny namanay tahaka ny tenanay. Matoa izany didy baiko asaina ho tanterahanay, dia fantatrao fa raha miantehitra aminao izay Jesosy Kristy Tompo, raha manana ny fanahinao izahay, dia afaka manatanteraka n'izany hoe mitia ny hafa, mitsinjo ny hafa, manome ny hafa izany. Dia ampio indray izahay ao aorian'ny nandrenesanay an'izany antso ho amin'ny fifampitsinjovana izany, mba tena hafoy zava-tsoa ho anao Andriamanitra, ho an'ny mpiara-belona aminay. Misaotra indrindra Kristy Tompo fa tena hisy zava-mahagaga hitranga tokoa eo amin'ny fiarahamonina satria hisokatra ny fonay hizara ny fitiavanao Andriamanitra amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
Tohivakan'ny Fahamarinana sy ny Fikambanan'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa Mamatonalina izao? Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tombotrano na ho hariva na ho Mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 13 andiny fa 5 amin'ny telopolo.